fifaliana indray re mpiara-mianatra namana isany no hiatranonay aminao amin'ny ity sabata ity miaraka eto indray isika tsy noho ny herintsika fa noho ny fitantanan'Andriamanitra ka dia mipolotra ao am-bava ao ny fifaliana sy ny firarian-tsoa antsika tsirairay avy amin'ity sabata ity ka miarahaba antsika tsirairay avy ary tononona indray ny fiadanana sy ny fahasoavan'ny tompany ho aminao sy ny ankonanao. Miarahaba ny reto mpiara-mianatra amintsika reto indray amin'ity androany ity mino fa ahita fifaliana isika amin'ny fiarahana eto androany. Ny lesona 12 zay nampitondrainy alohateny hoe torio izy no diniantsika efa akaikikaiky sady zany ho tapitra ny telo volana tamin'ity indray mandeha kanefa ny tanjona zay ny diniky fanaovantsika eto izy mianadasy ary mpiara-mianatra namana isiny dia hoe ny fitoriana filazantsara dia mampitombo be dia be ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ka dia milohan'ny andiniantsika an'izany dia andeha aloha isika hiaraka hivavaka. Andriamanitra rainay any an-danitro misotranao indray izahay noho izao sabata izao naiza misy anay naiza ndrenisanay izao fiaraha-mianatra izao dia mino izay fa ny fanena masina dia ampiray anay tsirairay avy. Mamelany elokay ary mamindrafo aminay ka dia irina indrindra ianao no iteny ary ny fanena masina ampitoetra izany aty amponay tonononay sy angatanay ny vavaka aminaran'i Jesosy. Amen. Toy ny mahazatra dia misy ny andininy natao tadidiana, ireny andininy natao tadidiana ireny moa zany azo lazaina hoe fototry ny lesona ka dia andeha oranitsika izay andininy natao tadidiana izay. Ny lesontsika faharoa ambin'ny folo mitondra ny lohateny hoe torio izy. Ny tsy anjerintsika dia manao hoe Jehova Tompo no nanome any lehilahy efa mahay mba ahaizako manao teny ampatanjaka izay reraka. Ampandrenesiny isamaraina, eny ampandrenesiny sofiko iaino tahaka ny efa mahay. Isaia 50:14. Soran'Andriamanitra lavalava le izy fa dia isorana be dia be anao amin'izay ezaka izay ary mino aho fa ianao koa any amin'ny toerana misy anao azy any dia manao an'izay ezaka izay ny mahafinaritra an'ilay andiny teo zany dia hoe Jehova Tompo manome antsika ny teny ao am-bavantsika ao. Ampahantsika manao izay asan'Andriamanitra izay. Misy tantara kely anankiray somary manaitra izy ity paster anankiray izay vonona andeha hivavaka izy ary rehefa niainga izy dia tratran'ny atao hoe fitohanana ara-pifamoivoizana iarahantsika malala moa fa rehefa iny ianao le mamaikamaika iny indrindra sabata ny andro matahotra ny tara ity paster dia mipotra ho azy ny stress eny an-dalana eny. Tamin'ny tokoa nisy fiara anankiray izay atao hoe nanimatsembana ny lalany dia nanao teny mahery izy. Azo lazaina hoe vazavaza misy an'ilay mpamily ohatrany hoe inona ahoana ianao manakatsaka anahy. Kanjo moa rehefa kelikely sava ihany zay ary tonga tany am-piangonana ihany paster. Manana anjara izy am-piangonana mampianatra lesona sekoly sabata, anjarany koa no mitoro teny, izy koa no mbola manao fampianarana mitarika fitorina filazantsara amin'ny hariva. Ary rehefa nampianatra teo izy dia natsikaritra misy vahiny ato am-piangonana atao lesy kilasy dia taitra izy ary ozy hoe ohatrany efa hitako ihany le olona nefa ohatrany tsy fantatro. Aika tsy iza fa ilay mpamily nivazavazainy 20 minitra lasa izay indro fa mamangy ary tsy mambo izy io. Dia teo vao somary nanaitra an'ilay pastora fa hoe aizany teny ilayntsika zava-dehibe ny fifandraisana amin'ny olona rehetra na dia ny olona tsy fantatrao azy. Ny olona rehetrarehetra zany dia azonao hifandraisana daholo amin'ny fomba feno fanajana toy ny hoe hanovana ny asan'Andriamanitra. Zava-dehibe ary mikasika an'izay izy mianadahy no diniky fanaovantsika eto zaraintsika telo no fanaovantsika eto manana iraka zaraina amin'izao tontolo izao tsika inona ilay iraka satria ny lohateny dia hoe torio izy. Inona no torianao? Inona ilay iraka? Faharoa ho resantsika hoe ahoana ny fomba ahafahantsika mizara manatantera izay fizarana ilay iraka izay. Ary fahatelo misy kosa anefa ireo izay efa nandray efa nampitaina le iraka kanefa dia niala. Ahoana ny fomba mirenana indray? Ahoana ny fijerin'Andriamanitra? Ahoana ny fomba fanatanterantsika azy? Andeha ilay voalohany ary no resantsika dia hoe inona ilay iraka izay ampanaovan'Andriamanitra antsika satria ilay andinina atao tadidiana izay nilazaina teo dia hoe Andriamanitra efa nanome any lelany efa mahay mba izaka mampatanjaka izay reraka. Ahoana re inona io iraka io ry izy mianadahy? Misy andininy efa malaza moa zany
fantatsika kristianina tsara momba ny iraka izay ampanaovina antsika io ao amin'ny Matthieu 7:20 izy io. Matthieu 7:20 andininy 7:20 ka hatramin'ny 20 ho atombokantsika eo amin'ny 7:20 hiditra mahitsy avy hatrany amin'ilay iraka hoe koa mandehany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy-masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo, ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Izay izany ilay iraka ampanaovina antsika kristianina. Ny mpianatra moa no nilazany Jesosy an'io iraka io. Ary isika koa amin'ny maha-mpanaradian'i Kristy atsika dia tafiditra ao anatin'ilay mpianatry Kristy isika, ho antsika ihany koa izany ilay iraka ka ny tanjona araka ny hitantsika ao amin'ny andininy 20 teo dia hoe ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao, izany hoe ny fiavian'i Jesosy izany. Anomana izao tontolo izao amin'ny fiavian'i Jesosy tsy ho ela izany ilay iraka ampanaovina antsika. Ary manahoana ny fanomanana azy dia tsy maintsy mitory isika, tsy maintsy mijoro vavolombelona isika, antsoina izany tsika tsirairay hijoro vavolombelona. Amin'izay ilay teny resana teo izay hoe misy teny telo miverina ato amin'ny andininy telo, somary atao amin'ny Baiboly somary nitsipihako. Somary nitsipihako ny anahy ilay hoe rehetra, fahefana rehetra, firenena rehetra, izay hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Inona ny tena tiana songadina amin'ilay hoe miverina hoe rehetra amin'ny iraka ity? Ya, ilay hoe rehetra sy mandrakariva moa izany mitovy ihany ilay izy amin'ny teny Grika izany vao mbola naray ihany. Naverimberina izy io satria mahafoaka an'izao tontolo izao izany ilay iraka. Kanefa mpianatra vitsikely no nitenenany anazy. Misy izay izany ilay niteneniko teo, misy antso izany atao antsika ho an'ny rehetra izany. Ho an'ny rehetra mba hijoro vavolombelona isika, mba hanao asa fitoriana isika. Izay rehetra mpianatra izany dia tsy maninona izy joro vavolombelona. Dia ny tiako tsipihana ihany koa dia hoe itsika izany teny antom-pisy itsika izany dia izao hoe mampianatra. Dia rehefa lasa mpianatra le torianao dia izy indray ve maninona indray lasa mampianatra indray. Zay izany le izy. Ohatr'izay foana zany le izy. Mampianatra tsika izany manomana ho mpianatra. Dia rehefa lasa mpianatra izy dia lasa izy indray no avy eo mampianatra ny hafa indray ohatr'izay foana. Ary zay le antony somary tsipihako le hoe mijoro matetika manko rehefa hijoro vavolombelona zany ilo dia andanina manasa fitorina dia zay tsy mahay mitory teny an-dalambe zay tsy mahay hitanay izy ho atao sarokenatra sy ny karazany. Fa le izy kay dia zao ty le afatry i Petera ty hoe zay hitany masonay sy inonao izy reny ny sofinay zay nataony Jesosy taminao zany ino no maninona ka natao hoe tsy mahay azy ianao zany na dia tsy mahay zany ianao dia afaka manino izy afaka manao azy. Afaka manao Ka zay raha teo ny le andininy natao tadina telo hoe Andriamanitra efa nanomehany lelany efa mahay mba aiziko mampatanjaka izay reraka le mpiara-mianatra namana misy iraka zany nampanaoviny tompo antsika. Iraka izay taonan'ny rehetra ho mpianatra. Ary tsy hoe taonan'ny rehetra ho mpianatra fotsiny fa zany araka ny teninao teo hoe manomana izao tontolo izao mihitsy ho amin'ny fiavian'i Jesosy. Tsy ho ela intsony. Petraka ary ny fanontaniana. Ahoana ary ny fomba zay le iraka. Ahoana ny fomba fahana mahatanteraka. Ahoana ny fomba fahantsika mizara an'izany. Fantatra zany zao le iraka. Hitory ny filazan'ny tsara. Taonan'ny hafa ho mpianatra. Mampianatra zay rehetra nanditiany Jesosy antsika any tsirairay avy. Fa ahoana ny fomba natanterana an'izay. Inona ny tokony atao? Eo zany le izy hoe tsy maintsy mianatra aloha tsika. Mianatra eo amin'ny Jesosy. Ary manahaka izy mihitsy ny fomba nataony Jesosy. Manahaka ny fomba nataony. Inona zay nataony Jesosy zay? Nataony Jesosy zany zao dia hoe jerentsika ilay hoe nanino Jesosy nataizana tsy toerana nalihany. Dia nitory foana izy. Dia nitory foana. Inona no hery nanosika azy? Dia zao no voalazan'ny lesona hoe ao amin'ny Matthieu 7:5-7. Matthieu 7:5-7. Ary noho nahitany vahoaka Jesosy dia naonena azy ny vitseriny satria nampahatrainy ireo ka nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry. Zay le izy. Zany hoe inona mihitsy zany?
ny fitiavan'i Jesosy atsika olombelona mihitsy zany nanendy izy nanosika azy nanosika azy zay zany voalohany ary rehefa io fitiavana io zany manosika ianao asa fitoriana tsy mijanona zany ianao fa rehefa miteny ianao andebanao ny olona mba manao de andebanao koa tsy mahomby ianao fa rehefa ny fitiavan'i Jesosy no manosika anao dia nahaiza toerana andehananao dia ohatrany lasa fiainanao zany ny faharoa de zao ihany ko hoe nisy lesona ihany ko nampianarina tato na de teo ary zany zavatra eo izy dia tsy nanery ny olona hanaiky ny fahamarinana azy Andriamanitra zany tsy manery ny olona fa nasehoany kosa nefa izy tianareo ary faharoa manaraka zany ko dia nampahafantariny azy neny izy ny vokatry ny raha mandeha amin'ity lalana ity ianao de zao ny vokatra miandry anao ohatran'izany zao tamin'ny androny safodrano tsy nanery ny olona mba midira anaty samy fiara de vonjeny ianao fa nampahafantariny azy koa zany hoe raha tsy miditra anaty samy fiara ianao de anino ho faty ianao Adamaseva ihany ko tsy nanery ny hoe Adamaseva Andriamanitra hoe mialanareo miala lavitra nyity iny izy azo voarary ity fa milaza kosa hoe raha mihinana io nareo de manino izy ho faty zay zany le faharoa ary fahatelo farany de zao hoe manasa ny olona rehetra Andriamanitra reo point anankitelo io zany hitako hoe tsy ndrina atao anatiny hoe tsy vitany hoe fitiavan'Andriamanitra tsy manery ny olona ihany ko ary mahafinaritra de zao hoe mbola manasa ny olona ihany ko Andriamanitra mahafinaritra mieritreritra zany hoe mpitoro filazantsara manam-pitiavana mahafinaritra mieritreritra an'izany tsy manery manasa ia misy toro hevitra vitsivitsy moa ato omena antsika hoe ohatrany ahoana zany aloha le torohevitra aloha ohatra mba tiako iverenana kely le hoe tsy toetra n'Andriamanitra mihitsy zany ty manery tery ty tsy toetrany matetika moa zany tsika ray aman-drenina mitaiza ankizy atsika de misy an'izay toetra izay tsika indraindray hoe manery rehefa tsy manao an'lay baikotsika ohatra ilay ankizy na le olona hoentintsika kanefa zany kay de tena tsy toetran'Andriamanitra mihitsy ty manery ty tsy toetrany izy io fa ny ao amin'ny boky ilay fitiavana mandresy azy zany de miresaka mihitsy fa tsy mety hisy porofo mazava kokoa izy fa manana ny fanahin'ny Satana isika mihoatra noho ny foronana andratra sy hanimba izay tsy mankasitraka ny asantsika na manao asa mifanohatra amin'ny hevintsika zany hoe tsy ankasitran'Andriamanitra zany na de tsara aza ny hoentintsika mety hoe fahamarinana ny toriantsika nefa tsy mety mino antsika ny olona de tsy anjarantsika ny manafay na manery amin'ny fomba rehetra zany tsy azontsika atao ny manery re mpiara-mianatra namana zava-dehibe zany ny hitantsika teo aloha zany zao hoe tsy manery Andriamanitra fa ny tokony ao an-tsaintsika zany zao aoka sika anaiky ho fansona ampiasain'Andriamanitra de anankiray koa isika koa de natsoin'Andriamanitra mba hifanampy aminy tsika ingy zany zao manampy an'Andriamanitra amin'ny fitoriana filazantsara vitan'Andriamanitra io fa natsoina mba hifanampy aminy tolo-tanana zany io ataontsika io inona ihany koa zany ny fomba ataontsika fa tsika mizara an'izay fitoriana filazantsara izay amin'ny vavolombelona atsika moa zany amin'ny mpianatra Kristy atsika de araka ny efa hitantsika teo ny iraka nampanaovina atsika asaintsika manao asa fitoriana zany raha zay no ilazana azy amin'ny fomba tsotra kokoa de misy hevitra vitsivitsy atoro atsika zany amin'izay asa fitoriana izay verina kely fotsiny aloha tsika ary amin'ilay hoe lesona alahady le mitondra lohateny hoe avy amin'ny haben'ny ao am-po io lohateny io manko de nalaina avy tamin'ny Lioka toko fahaenina io andininy fa 5:7 le manao hoe avy amin'ny rakitra tsara avy ao am-pontsika no itenenantsika zany zay zany le hoe raha ratsy ny ao am-pontsika de manjary ratsy ny tafavoaka amin'ny vavantsika raha tsara kosa de manjary tsara ny tafavoaka amin'ny vavantsika misy ohatra vitsivitsy na asa fitoriana ao amin'ny baiboly ao toy ilay demoniaka tao Dekapolisy ohatra izy io de nanaovan'i Jesosy asa mahagaga satria de nesoriny ny demonia tao anatiny ary izay vaovao mahafaly izay ny fahafantaran'io demoniaka io fa vaovao mahafaly zany zavatra mahazo azy zany de hoy izy Jesosy hoe tantarao any amin'ny tanànanao any aloha izay nataoko taminao de niova fo ny ray tanàna zany hoe
rehefa misy vaovao mafaly zany azontsika dia tsy haintsika kibonina zany, mandeha ho azy zany ty asa fitoriana ity raha marina, ary tsy mitombina zany hoe tsy mahay satria tsika rehetra samy efa mandray vaovao mafaly avokoa amin'ny fiainantsika, mahay mizaran'izany eo amin'ny namantsika tsika. Misy koa n'ilay vehivavy Samaritana ilay teo am-patsakana izay nambaran'i Jesosy azy fa izy no Mesia ary izy no manana ilay rano izay miboboka tsy mety ritra mandrakizay no fantany fa Jesosy no Mesia. Dia vaovao mafaly lehibe zany ho azy tonga dia navelona ny sininy izany hoe tsy mila tenenina zany izy tsy mila fampianarana be fa ny zavatra mafaly izay no nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainanao ny zaraina. Dia reto indray zany ny torohevitra ankoatr'izay dia hoe raha te hanao asa fitoriana koa zany isika dia izao, amin'ireo olona izay mifanerasera amintsika isan'andro ireo na tsy fantatsika azy dia azontsika atao ny mamboly finamanana, izany hoe mifanerasera eo dia hita eo amin'ny toetrantsika ny halemem-panahy, ny hatsaram-panahy, ny tsy miavonavona isika, tsy mamaly ratsy ny ratsy isika. Izay moa ilay asaina vakiantsika eo amin'ny Petera voalohany 3:7-5 dia misy toetra tsara betsaka ao tokony hananantsika, fa rehefa hananantsika ireo dia eo ampikolokoloantsika an'izay fisakaizana amin'ny olona izay dia hitan'ny olona ireo toetra ireo dia voataona ho azy eo amin'Andriamanitra izy. Manarak'izay mila mivavaka ihany koa isika mba hiasan'ny fanamasina zany ao am-pon'ilay olona. Mila mitadidy mandrakariva isika fa tsy hoe miasa reritsika akory ao anatin'io asa io fa eo ny fanamasina manampy antsika, afaka mangataka azy tsika hanazava ny sain'ilay olona, afaka mitady fomba tsotra koa tsika araka ilay teneniko teo momba n'ilay demoniaka sy ilay vehivavy Samaritana teo fomba tsotra hitantaranao ny fanandramanao zany niaraka tamin'i Jesosy, dia avy eo mampifandray an'ilay namantsika amin'ireo vondron'olona ohatra hoe mpiara-mivavaka amintsika, mpiara-mianatra baiboly amintsika mba hafantarany ohatra ny ahoana ny rivo-pianana eo amin'ireo izay samy mitady an'Andriamanitra. Ry mpiara-mianatra namana isany zava-doza ho antsika mpitondra filazan'ny tsara tokoa ny hoe amin'ny andavanandrom-piainanao anao tsy mahafantatra an'ilay olona, fa amin'ny fotoana andro-kafanao ny baibolinao anao vao mamoty miarahaba sy minamana azy. Nanana torohevitra zany tsika, nisy torohevitra zany mila teo hoe ataovy fisakaizana, asehoy amin'ny olona ny fahatsaram-ponao sy ny halemem-panahinao, dia mora aminao ny mampita lazao amin'ny olona izay rehetra ataon'ny tompo taminao. Ary izay fihetsika ataonao izay asa ataonao izay dia maneho sahady ilay afatra apetraka sy toriana aminao. Hiditra amin'ny fizarana fahatelo isika. Mbola misy fanandramana so dia adino ny vavaka sy ny fijoroana vavolombelona zay monko zany le io zany ny tena hitako hoe mampahery ny herin'ny vavaka, satria rehefa mivavaka ho an'ilay olona ianao dia Andriamanitra hanohana ny fony. Ary faharoa manaraka zany izy dia le fijoroana vavolombelona, zay zany le izy hoe ny fijoroana vavolombelona izy manana hery tsy elazaina sy taona ny hafa. Ny afatsika manko zany zao teo hatreto dia hoe le tsika mitoro filazantsara amin'ny olona rehetra, fa ny fizarana famaranantsika indray ny olona efa avy nitorianao kanefa tao niala tamin'izay niraisina izy, na izay nilesina hoe zanaka mpaniasia, manahoana fijerin'Andriamanitra ary inona ny andraikitra raisinao, satria naneho tsara mantsy fa nilaza mihitsy ny taridalaletsika fa tena maratitra mihitsy ny fony ray aman-dreny. Malahelo ianao raha ohatra ka misy olona tianao, zanakao, nitorianao ny fahamarinana, nentinao ny biazonao ara-panahy kanefa indro fa niala izy. Nandray ohatra tamin'izany nilesika ny tantaran'i Efraima, dikany hoe Efraima moa dia lazainy aloha ilay mahavokatra be, zay ny dikany hoe Efraima noeritreretana zany fa tena ho lasa lavitra kanefa dia nampalahelo na anjoan'ny Efraima tamin'ny tantaram-piainana, fa Efraima hoy izy amin'ny Hosea 4:7 dia tafaraikitra tamin'ny sampy. Ary ny Hosea 4:7 izy dia milaza ireo zavatra rehetrarehetra izay tsy nety nataon'ny Hosea nataon'ny Efraima. Mpanao sampy izy, mpanao fitaka, mpandainga, mpakavaton'ny olona, niala tamin'ny fiarahana tamin'Andriamanitra, nefa dia zanaka lafaharoan'ny
Josefa zavikely ny Jakoba sy Rahely. Ahoana ry inona mba torohevitra omenareo menada mikasika an'io? Inona ny tokony ataontsika? Inona ny tokony ataon'ny fiangonana? Inona ny tokony ataontsika manoloana ireo izay naniasika niala tamin'ny fiarahana tamin'Andriamanitra? Ny lesona antsika moa zany dia tena mampahery satria manome vahaolana, manome fampaherezana ho antsika ray aman-dreny izay mety manana an'izay hoe zanaka izay niala tamin'Andriamanitra izay. Ary betsaka ny tratran'izay anie. Betsaka ny tratran'izay. Ary tena mahavaky fo moa zany ilay izy, ny ray aman-dreny zany tena marary fo amin'izany zavatra izany. Kanefa misy zavatra mampahery antsika voalaza ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jeremia 1:30, 9:1 sy ny 7:10. Voalaza moa zany fa mitomany Rahely. Rahely tsy iza fa renibe an'i Efraima zany. Sariteny izy io. Josefa manko ny fantatsika tsara ny tantaran'i Josefa fa tena nalaza mihitsy izy tamin'ny fatokiana, tamin'ny toetra tsara. Ary tsy nisy oatra azy ngamba raha olona malaza tao amin'ny Baiboly no hoe tena natoky tamin'Andriamanitra. Ka izay indrindra no mampatonga an'ilay toe-javatra ho mahavaky fo hoe ilay zanany dia niala tamin'Andriamanitra. Kanefa izao voalaza ao amin'ilay Jeremia teo 1:30 teo 9:12 sy ny 7:12 hoe izao no lazain'i Jehova: atsaharo ny fitomaninao sy ny fandatsahanao ranomasy fa hisy valiny tokoa ny ataonao i Jehova. Ary ody avy amin'ny tanin'ny fahavalo ireny, ary misy fanantenana ho anao any am-parany io Jehova. Rahely izany io resahana io fa ny zaza dia hiverina ho any amin'ny taniny indray. Rehefa narehan'ilay fidradradradrana sy fitomaniana fatratra zany mbola ao amin'io toko ihany, Rahely ilay mitomany, dia niteny an'izay Jehova hoe aza mitomany tsony fa efa fantatr' Jehova fa hiverina ilay zaza zany Ny mahafinaritra hoe zany hoe misy fanantenana foana zany. ny ranomasony renim-pianakaviana mitomany ny zanany Hitan'Andriamanitra. tena hitan'Andriamanitra. Ary le toerana ny dradradrany Rahely anie ozy hoe ary nisy feo re tao Rama. I Rama manko ny dikany hoe Rama dia hoe fitoerana avo, le hoe Rama. Ka rehefa mitomany amin'ny toerana avo ianao dia revo dradradradranao. Tsy mora zany fitomaniny Rahely ry zanaka malala isany raha manana zanaka ianao no mihaino amin'izao fotoana izao, tena mitomany aminao nge ny reninao rehefa misy zavatra tsy mety ataonao Ary zay zavatra mitranga. Ahoana ny toy ny zavatra mitranga? Miala tsika fa tapahako le Ny zavatra mitranga zany dia mibebaka Efraima. Ary voalaza ao amin'ny 9:20 moa zany manomboka eo ka hatramin'ny 20 eo hoe efa reko tokoa, zay zany ny tenin'i Jehova, Efraima nitomany ny tenany hoe nofaizanao aho, eny nofaizana toy ny omby lahy kely tsy voafolaka, averenao dia ho tafaverina fa ianao ny Jehova Andriamanitra. Noho ny efa niverina tokoa dia vao nahalala fanenenana, ary rehefa nampahafantarina ny toe-tenako aho dia nitehatratra menatra sady mangahy ahy aho fa latsainy tsiny ny fahatanorako. Teo zany dia mibebaka Efraima, ary Andriamanitra koa dia tsy nanosy-botana anazy fa voalaza ao ny valiny ao amin'ny ny fihetsik'Andriamanitra ao amin'ny 9:20 hoe zanako mahafinaritra va Efraima, zaza malalako va izy no dia fatra-pahatsiaro azy isaky ny tezitra, noho izany dia honena azy ny foko, hamindra fo aminy tokoa aho i Jehova. Mahafinaritra moa zany fa ny tena mahafinaritra eto zany dia izao hoe Andriamanitra zany tsy mba milavolefona amintsika mihitsy, na dia hoe tsy manery azy izy. Tsika manko indraindray rehefa hoe tsy manery dia hoe dia avelao any rehefa tsy te hanaraka. Fa nen'Andriamanitra kosa dia izao tsy manery izy kanefa tsy milavolefona mihitsy ny amintsika fa eo foana izy ny fitiavany Deo mandrakariva, fatra-pahatsiaro ny olona mpaniasy mihitsy azy izy, fa tsy hoe zara raha-matsiaro satria hoe tezitra. Raha ohatra zany ka raisiko izay resaka ny fanaovantsika teo izay amin'ilay hoe Andriamanitra mahita mandrakariva ny zavatra mitranga. Nenay tokoa isika ray aman-dreny mahita ny aditra ny ankizy dia malahelo tokoa. Normal zany satria ray aman-dreny. Fa io zanantsika io ka
misy fotoana ihany izy io mba mitalao amin'Andriamanitra ary Andriamanitra mandry ary zay le hoe raha mbola misy koa ny farany tsy ho foana fa tsy ho foana akory ny fanantenanao ahoana no tokony atao zany manoloana an'izay zany ny fomba an'Andriamanitra ny an'Andriamanitra zany de tsy miala izy tsy milavodefina izy fa inona kosa ny atsika inona zany ny tokony atao zany de zao azadiny aloha zany fa tena betsaka somaro nandao ny fiangonana samy mana ny antony izy ireny fa ny antom-pisitsika zany de zao tsy nantsony isika hitsara azy ireny na hanakina azy ireny na hanadino azy zay manko efa tsy efa any fa aleo any izy efa fantany marina efa any hoe aleo any aleo very any tsy zay zany sady tsy nantsona zany tsika hanadino no hanakina no hitsara azy fa ny andraiko sy ny andraiki tso zany de zao mandeha mitady lenina izy lay omondry very zay zany no adiditsika de inona ny fihezikeo rehefa faharoa manaraka zay ihany koa mamerina azy izy andre ao ambala indray zay zany tsy manery tsy manery ary reto le dingana tokony atao voalohany zany dia rehefa natateraka zay tsika dia ny voalohany indrindra izy mivavaka oeto ambavaka zava-dehibe zany ty lista oentina ambavaka isan-kerinandro am-piangonana ty fa misy akony amin'iny ty izy amin'ireny ondry very ary ny faharoa manaraka zay dia ny fanehoam-pitiavana azy reny fanehoam-pitiavana satria efa fantany zavatra rehetra fa sao de sanatria indray ianao indrindra anosika azy vo maika hiverina fa ny fanehoam-pitiavana azy rehetra no mitambatra dia tanteraka le hoe ody ao an-trandray izy re mpiara-mianatra namana manana iraka lehibe sika tsy ho any am'izao tontolo zao fotsiny fa nadiny ao an-trano azy misy iraka mpanofonanao ary ny boky mpaminany Zakaria amin'ny bokin'ny Zakaria toko 10 de milaza ny zavatra tokony ataotsika ao izy hoe mila mampahery isika mila mampahery isika mandraka riva izy ireny Jehova de mampahery mamindra fo Jehova de vonany anangona ireny miverina ireny manavotra azy ary voalaza ao amin'ny andininy Zakaria toko 10 andininy faharoa ambin'ny folo de zao lazain'i Jehova hoe de ampahereziko ao amin'ny Jehova izy aoka zany isika aoka ny ray aman-dreny aoka ny mpitoro filazantsara vao mahitanao ny olona de fantany fa mpampahery ianao fa tsy le mpanakina sanatriny zany ohatra mbola mananjata tianao tenena ny namantsika anagato le ao amin'ny lesona lakamisy fotsiny anamafisako anazy efa voalazanao ihany moa izy teo fa zao no voalaza ao amin'ilay paragrafy farany hoe amin'ny alalan'ny ohatra asa eo antsika ny fiainantsika mahatoky izay misarika ny hafa eo amin'ny Kristy dia ahita zavatra ao amintsika ireo izay nandahan'i Kristy zavatra izay tsy maintsy ho avy amin'Andriamanitra irery ihany ahita fiadanana mihoatra no fahalalana rehetra izy ireo fitiavana izay tsy mba mandao velively ary fanantenana izay mahatoky na dia ao anatin'ny toe-javatsarotra indrindra aza tsy miovana oviana ny fitiavan'Andriamanitra antsika sy ireo malalantsika azontsika zaraina manodidina antsika io fitiavana io izay raisintsika koa isan'andro re mpiara-mianatra namana de andinina atao tadiana no manampy antsika amin'izany rehetrarehetra zany na ho an'ny any ivelany na ho an'ilay ao anatiny Jehova efa nanomeny lelany efa mahay ahafahanao ahaizanao manome teny mampahatanjaka izay reraka fantatsika tsara fa reraka ny olona amin'izao vaninandro izao fantatsika tsara fa mihaino antazavatsarotra ny olona amin'izao vanim-potoana izao mila anao izy mila antsika rehetrarehetra izy efa nomeny Jehova anao lelany efa mahay efa nampandrenesinanao isa-maraina zany anjarantsika ny mizara zany amin'ny mpiarabelantsika tapitra ny fotoantsika inona re ny teny mba farany ampaherentsika inona ny teny farany izay omentsika ny mpiara-mianatra ny ray aman-dreny ato andehasantsika mananatanteraka azy voalohany na zany ny afatra tiako menina de ilay ao amin'ny Zoa ny fitiavana no fototry ny toe-panaraka an'Andriamanitra rehefa ao aminao io fitiavana io de ho hitan'izao tontolo zao fa zanak'Andriamanitra ianao ary hoy ny olona hanaraka anareo zay zany fantatra fa momba anareo ny andre zany de misy fifaliana izay tiako zaraina amintsika indray atao amin'ny lesona
Zao ilay voalaza ao amin'ny ilay fitiavana mandresy takila faha 4:30 ambizato hoe mba hahazoana miditra ao amin'ny fifaliany. Dia inona izay fifaliana izay? Fifaliana mahita fanahy vao avotra no ny sorona natao. Dia tsy maintsy mandray anjara amin'ny asany isika ho fanafotana azy ireo. Izany hoe tena fifaliana be mihitsy izany tia mahita hoe avotra ilay fanasa noho ilay sorona nataon'i Jesosy Kristy sy ny fiarahan'i Jesosy niasa tamintsika. Avotra ihany ilay zanantsika, avotra ihany ilay vadintsika mety hoe efa niala teo fa tafaverina ihany. Fifaliana tsisy ohatran'izany. Fa raha tiantsika ny azo an'izay fifaliana izay dia tsy maintsy mandray anjara amin'ny asany isika ho fanafotana azy ireo. Ry mpiara-mianatra namana, sorantsika Andriamanitra misaotra anareo mianadahy ihany koa. Nanafana ity fotoana ity tamin'ny hevitra mafonja izay nomenareo teo momba antsika mandrakariva ny Andriamanitra ary ny amaranantsika azy hoe rehefa mandraka Andriamanitra mandehana hitoriany filazantsara raha naniraka antsika izy nanome ny lelany efa mahay izy fa ny mahafinaritra indrindra dia ampiarahany aminao ny andininy 20. Amin'ny tapany 2 manao hoe arindo izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperana izao tontolo izao. Izany hoe tsy mandeha irery ianao, tsy mandeha irery ianao, tsy mandeha irery ianao raha mananteraka ny fitoriana filazantsara fa miaraka aminao ilay tompony asa indro izy momba anao, momba antsika izy. Mirary sabata mahafinaritra ao antsika rehetra amin'ity sabata ity. Raha sitrapon'Andriamanitra dia mihaona indray tsika amin'ny manaraka. Andeha ary hivavaka isika amarana antsika izao fotoana izao. Tompo Andriamanitra io, misaotra anao indrindra izahay no ny lehibe ny fitiavanao anay ka nanomezanao anay fotoana ahafahana niaraka nandinika ny teninao izay mampatsiahy anay mitaona anay fa misy iraka ampanaovinao aminay dia ny fitoriana ny teninao, ny fitoriana ny filazantsara. Irinay ary ny faneno masina mba hanampy anay n'izany ka asehonay voalohany amin'ny fiainanay izany, asehonay amin'ny fanehonay ny fifandraisana amin'ny hafa ary asehonay ampitiavana satria ianao no maniraka anay. Tantano ary izahay, tantano ny tsirairay avy, mitahianay mandritra ty tontolon'ny sabata ty sy ny fiainana ao avy rehetra. Tononona sy angatanay ny vavaka noho ny amin'ny anara Jesosy. Amen. Amen.